io zava-nisy tao a Egypta io a de tena nametraka fantaninany amin'ny hoe fanonganam-panjakana viny sa revolution. Rehefa inona marina moa no miseho no atao hoe fanonganam-panjakana, rehefa inona marina no miseho no atao hoe revolution, satria naongana i Mohamed Morsi ary teo anatrehan'izay a de ny vondrony avy no nampiantona ny Egypta fa tsy nandrenesam-peo nanao fanameloana ireo firenendehibe tsy mitovy amin'ny ataony eto Madagasikara. Ny filoha Mohamed Morsi nefa de filoha lany ara-dalàna ary mandrakitsika amin'ny teny zao a de tabataba lalandava tsy mijanona ny zava-misy ao Egypta amin'izao fotoana satria mijoro a ireo mpanohana ny ity filoha niongana ity ary ireo miaramila naka ny fahefana moa de mampiasa ny heriny iarovana n'izany fahefana zany ka apetrako ny fanontaniana Andriamatora Ntsonaro hoe atraiza marina ny tena fahanamana zava ty fiatsarambelatsy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ataon'ireto fianakaviam-be iraisam-pirenena reto a ahoana ny mety ahafahana manazava ny fihetsiky ny communauté internationale miainga avy amin'ity zava-misy ao a Egypta ity. Misotranao namany Ismaël. Tsy any Egypta ihany no ahitana ny fiatsaram-belatsy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa erany izao tontolo izao mihitsy. Maro ny ohatra azo raisina kanefa moa no ny fotoana tsy ampy ohatra 3 ny tranga voaingana ihany no raisiko Egypta, Centrafrika sy Mali lazainao tamin'ny teny fampidirana teo. Tamin'ny 3 Jolay naonga ny tafika Egyptiana ny filoha lanim-bahoaka Mohamed Morsi. Notendrena ho filoha vonjomaika ny mpitsara Adli Mansour de miseho indray ny fiatsaram-belatsy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Raha nanao fanambarana ny filoha Obama, nitandrina mafy izy tsy nampiasa ny teny putschiste. Tonga tany Leker Ramatoa Catherine Ashton filohan'ny diplomasia européenne tamin'ny 17 Jolay nilaza fa tokony ampiverina ny demokrasia any Egypta ireo mpitondra vonjomaika ka amotsotra any Mohamed Morsi ka tahaka izao ny filaharany fifidianana tokony atao any Egypta. Fifidianana voalohany, fifidianana lampanorenana, vaovao, fifidianana faharoa, fifidianana solombavam-bahoaka, farany fifidianana filoha. Tsy zany nefa no lazainy eto Madagasikara. Tsy nanaiky niditra amin'ny fitondrana tetezamita iaraha-mitantana consensuel inclusif ny silamo na ny silamo toy ny fihetsika tariky alin'olo aza satria ireo frère musulman mpanohana ny Morsi de nataony miaramila vonomoka efa 100 mahery ireo frère musulman maty nanomboka tamin'ny 3 Jolay nanonganana fanjakana ary anarivon'izy ireo no voasambotra kanefa tsy mitsoaka araka ny lazaina teo fa midina andalambe isan'andro hatramin'izao. Ny ministry ny vola taloha Azem El Beblaoui no notendreny filoha Adli Mansour ho prime ministre. Notendreny ho filoha lefitra miandraikitra ny raraham-bahiny i Mohamed El Baradei. Ametraka any El Baradei sarbakoliny toy Ouattara any Côte d'Ivoire no tanjony fianakaviam-be iraisam-pirenena any Egypta satria mitovy amin'ny tantaram-piainan'ny Ouattara ny tantaram-piainan'ny El Baradei. Raha paheto ekarena mpiasa ambony to amin'ny FMI Ouattara, El Baradei de filohany AIEA taloha, Agence Internationale de l'Énergie Atomique, nomena ny loka Nobel ny fandriam-pahalemana. Tamin'ny taona 1770 nahazo ny faram-pahaizana PhD mikasika ny lalàna iraisam-pirenena izy tany amin'ny Université New York. Tamin'ny taona 1770 no nidirany tao amin'ny AIEA de voatendry taled général tao izy nanomboka tamin'ny 1770 hatramin'ny 500. Tamin'ny 300 El Baradei no mpanao tatitra tamin'ny filankevim-pilanina ny firenena mikambana mikasika ny fitaovam-piadiana mandripa-bahoaka nambara ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa nataony Saddam Hussein. Itarak'izany fa mandrivony vato ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manana any El Baradei tafiditra ao amin'ny fitondrana tetezamita any Egypta.
na dia lany ara-dalàna aza i Mohamed Morsi nitoanan'ny frère musulman ala ny fianakaviam-be iraisam-pirenena i Mohamed Morsi satria silamo. Matahotra mafy mantsy ireto fianakaviam-be iraisam-pirenena ireto so anaradia any Gamal Abdel Nasser i Mohamed Narsi. I Nasser mantsy no filohan'ny Egypte nanomboka tamin'ny 1979 mandra-pahafatiny tamin'ny 18 septambra 1779. Tezitra tamin'ny Nasser ny fianakaviam-be iraisam-pirenena satria noraisiny Nasser ho fananan'ny Egypte ny lakan-dranony Suez tamin'ny 20 Jolay 1979. I Nasser no endriky ny fanoerana anireo firenena tandrefana miseho ho fianakaviam-be iraisam-pirenena. I Nasser no anisan'ny mpamorona ny hetsika tsy momba ny atsy na ny eroa pays non aligné. Na de resin'ny Israeliana aza izy tamin'ny ady 9 andro tamin'ny jona 1779 izy no everiny arabo rehetra ho rainy pan-arabisme, mpamerina ny voninahitry ny arabo, ny fahafahany, ny firaisan-kinany sy ny fanantenany. Very rembe ny fianakaviam-be iraisam-pirenena au Moyen-Orient raha lasa toy Nasser i Mohamed Morsi. Izany tompoko no antony nanesorana azy. Ny zava-mitranga any Egypte no mampibarbary ny fiatsaram-belatsy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Na ny olona faran'izay dondrona aza mahita fa putschiste ny miaramila egyptianina satria nanongana mpitondra voafidim-bahoaka. Tsy nanameloka azy mazava ny fianakaviam-be iraisam-pirenena toy ny ataony eto Madagasikara, indrindra ny Amerikanina. Any Egypte tsy nisy tondrozotra, tsy misy JICE, zany Groupe International de Contact pour l'Égypte, tsy nisy ankolafy Moubarak, ankolafy Mohamed Morsi, ankolafy Adli Mansour, ankolafy El Baradei. Tahaka zany koa ny zava-mitranga ny Centrafrique. Tamin'ny marsa tamin'ity taona ity naongany Michel Djodotia filohan'ny mpioko Seleka i Bozizé filoha lanim-bahoaka. De nasain'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena najoro any Centrafrique ny CNT, Conseil National de la Transition, toy ny nataony tany amin'ny Libye tamin'ny nanonganany any Kadhafi. Mba hanadio an'ity putschiste Michel Djodotia ty, izao no efipetsy namboariny fianakaviam-be iraisam-pirenena any Centrafrique. Nasain'ny vory ny CNT tamin'ny 13 avril lasa teo mba anendry any Michel Djodotia putschiste ho filohan'ny Republikan'ny Centrafrique. Tsy fifidianana no natao fa tehaka mirefodrefotra fotsiny no natao de lany filohan'ny Republika ny putschiste Michel Djodotia. Izany koa ngamba namana Ismaely no mety hafaran'ity krizy eto Madagasikara ity. Tehaka fotsiny no asain'ny JICM ataony Ronanoso ny tondrozotra mba hanendry ny filohan'ny Madagasikara vaovao sagnatrian'ny vava. Any Centrafrique taorian'ny fanonganam-panjakana nataony Seleka tsy nisy tondrozotra, tsy nisy JICC, zany hoe Groupe International de Contact pour la Centrafrique, tsy nisy ankolafy Seleka, tsy nisy ankolafy Bozizé, tsy nisy ankolafy André Kolingba, tsy nisy ankolafy Ange Félix Patassé. Matoa afaka nanongana amin'ny Bozizé ny Seleka tao andamosiny nanampy azy arabola sy ara-pitaova piadiana ireo hery matanjaka ampiasain'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny voalohany amin'izany dia ny France-Afrique, ny vondrony tafika OTAN sy ny Africom. Raha ny Frantsay no nametraka ny Bozizé tamin'ny voalohany, tamin'ny 16, tsy namenatra azy ny nitsipaka any Bozizé. Ny antso vonjy tamin'ny François Hollande i Bozizé. Raha nanafika ny Seleka tamin'ny faramparany taona lasa teo, kanefa teny anavona no nataony filoha Frantsay François Hollande takizao. Ny tombotsoanay sy ny teratany Frantsay mipetraka any Centrafrique ihany no arovanay fa tsy nisezany la. Izany koa no ataony amin'ny filoha Rajoelina ankehitriny. Ampiasainy aloha rehefa tsy ilainy dakany ambavafo. Tafiditra amin'ity resaka géostratégique ity koa ny Amerikanina no nitetika asa Grand Moyen-Orient.
izany Grand Moyen-Orient zany de faritra midadasika miala ny Mauritanie, mandalo amin'ny Maghreb, mandalo amin'ny Turquie, tonga hatrany Afghanistan sy Pakistan. Ireo néocon niara-niasa tamin'ny George Bush no namolavola anty Grand Moyen-Orient ty fa manohy fotsiny ny filoha Barack Obama. Io Grand Moyen-Orient io no fototra iengany Amerikana ifehy ny kontinanta Eurasie, zany hoe Europe miampy any Asie, mba ho taonjato anjakany Amerikana samy rery ny taonjato fa 120. Izany no antony itsikilovany Amerikana ny Européana araka ny vaovao navoakany Snowden. Mba ho tanteraka izany, tahaka izao hatrany ny politika ampiariny fianakaviam-be raisam-pireneny, amboleny dona amin'ny firenena iray mba ampahosa azy, deterena manao fiara-mitantana consensuel inclusif ny mpanao politika tsy mitovy hevitra, izay tsy maneky dia zerana bomba. Izany tompoko no nitranga tany Mali. Namporisiny fianakaviam-be raisam-pirenena ireo Touareg ao amin'ny MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, itaky fahaleovantena isintaka amin'ny Mali. Paika fotsiny iny satria nianosika an'ireo jihadista silamo mahery fietsika Akmi, Mojao sy ny Ansardine hiditra antsetra no tanjona mba ho poteny Frantsay amin'ny alalan'ny zera-bomba izy ireo. Tsy nanameloka ny zera-bomba nataon'ny Frantsay tany Mali ny Amerikana satria tafiditra amin'ny tanjony vondrotafika Amerikana Africom izany rehetra izany. Izany no antony anereny Frantsay any Mali anao fifidianana amboletra amin'ny 20 Jolay ho avy izy io. Anisan'ireo nilatsaka ho fidiana Tiebile Dramé, araka nampatsiavinao teo namany Ismaël. Tiebile Dramé izay tonga teto Madagasikara nanelanelana tamin'ny 2010 izay nisolotena ny firenena mikambana tamin'izany. Na de olo izao tontolo izao aza Tiebile Dramé mba tsapany any, fa iteradozany Mali ny fifidianana atao amboletra. Dia nangataka izy tamin'ny HCC any Mali mba ahemotra 3 volana ny fifidiana. Ko satria moa manao be marenina ny rehetra, ny ala Tiebile Dramé tsy ho kandida tamin'ny 17 Jolay lasa teo, ka izao ny fanambarana mahagaga nataony. Tsy indriny fianakaviam-be raisam-pirenena mafy ny mpitondranay eto Mali, indrindra ny Frantsay satria mirotsaka mivantana ho tale generaly mikarakara fifidianana eto Mali andriamatoa Laurent Fabius, ministre ny rarambahiny Frantsay. Sahiran-tsaina namany Ismaël ny fianakaviam-be raisam-pirenena amin'ny Malagasy. Ampiediny Malagasy fa tsy mety miady, ampahantrainy fa tsy mety mitroatra, de sarotra amin'ny OTAN sy ny Frantsay ny anjera bomba eto Madagasikara. Hoy ny masovo Frantsay François Goldblatt tamin'ny kabariny tamin'ny 14 Jolay. Le temps doit venir où les experts des Nations Unies cesseront de se pencher sur l'énigme malgache, où les équipes de la Banque mondiale n'auront plus lieu de ressasser le paradoxe malgache et tous célébreront enfin, après une interminable attente, le sursaut malgache. Kazon teniko amin'ny andriamatoa François Goldblatt. Kazatatra ianao andriamatoa Goldblatt, fa ho avy ny andro ifoazany ty malagasy tsindrinareo ity, fa amin'ny fotoana sy ny fomba tsy ampoizinareo vahiny. Madagasikara tompoko no dara fifiny ranomasiny indianina, saingy mbola matory izy zao. Ifoa izy rehefa tanteraka ireto fepetra roa ireto. Voalohany, mitambatra toy ny vatony malagasy rehetra ka tsy mety ampiediny vahiny intsony, hatrany avaratra ka hatrany atsimo, hatrany antsinana ka hatrany andrefana, hatreto Madagasikara ka hatrany amin'ny diaspora any ivelany. Faharoa, Jesosy Kristy amizay no ekeny malagasy ho mpanjakany Madagasikara, satria ny malagasy no any firenena eto antany mino sy mahandry an'Andriamanitra araka ny eobolana hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa, andrinay ihany. Rehefa mijoro ny dara fifiny ranomasina indianina, ifitsaka daoly
ireo nosy raha vavy rehetra ireo satria Madagasikara no sompotry ty faritra ity ary angina tsy asaky teny sy volana na ny sadeky na ny sehoy satria tsy afaka maneno ny saka eo anatrehany liona raha tsy te hidiran-doza. Ny teniteny foana koa Isisano tamin'ny 13 jolay alohan'ny nandehanany nanao resaka dontandroka tahaka izao.